Salama daholo, androany isika de ndao raha ho resahana ny mahakasika ny malomalo na koa ny fifanjevona izay misy eo amin'ny Kotolelahy Maitsoambo sy Big MJ izay tsy misy fiafarany mihitsy mandraky itiny androany. Ka ny fanontaniana mipetraka raha dia ny hoe inona tokoa mo ny tena olana izay misy amin'ny Big MJ sy Kotolelahy Maitsoambo no mahatonga ny adin'izy ireo tsy misy fiafarany mandraky itiny androany. Fa mialohan'izay dia aza dino ny manao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravina rehetra no fatsika video manaraka eo. Aza dino ihany koa ny milike ny video antsika ary aza dino toroka zandratrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Samy fantansika na ikoto na i Big MJ. I Big MJ izay fantansika tsara fa mpanakanto malaza ary manana ny lazany na ho an'i Madagasikara zany na maneran-tany. Ary isan'ny mpanakanto izay ankafizin'ny tanora ankehitriny raha i Big MJ no asiana resaka. Fa ikoto kosa etsy andaniny dia olom-pirenena izay isan'ny tia mitsikera no sady tia manao tsikera mavaivay izay. Ka isan'ny tena tiany koto tsikeraina matetika ny mpanakanto Big MJ izay sokajiny ho tsy mpanakanto raha ny aminy. Satria raha ny fijeriny koto azy dia tsy mpanakanto i Big MJ no izy sady tsy auteur compositeur no tsy mahay mihira ho ikoto hatrany raha ny fijeriny azy. Fa tsy zay anefa ny fijeriny ireo tanora any Big MJ fa mpanakanto ary tena isan'ny mpanakanto mahay mihira no sady manana laza ary ambony dia ambony ny fahitan'ireo tanora ny lazany izany Big MJ izany. Toy izao manaraka izao ny fanehoan-kevitry ny andaniny sy ny ankilany izany hoe na ikoto izany na i Big MJ. Satria rehefa mitsikera ikoto dia tsy maintsy mamaly Big MJ ao amin'ny commentaire. Ka ireto manaraka ireto ny zavatra izay nolazainy koto sy ny navaliny Big MJ nandritra izay mpifanjevony izy roa lahy izay. Natomboka ny koto avy amin'ny fitsikerana ireo artista malagasy. Ireo artista reo mo vezanahary fa na dia tapaka uhy na angofo aza dia dradradraina amin'ny Facebook eto foana. Zahay tony mba olona malaza sady indrindra manandanja ihany fa tsy misy vie privée nay hitantarainay eto amin'ny Facebook eto. Lay gasy mihitsy zatra manompo olombelona dia mizesta koa izay fatifatina artista tsy zatra omen'olona importance. Taorian'izay dia nitsikera ihany koa ikoto nilaza mo izy tamin'izany. Taiza koa no nisy star internationaly manao concert amina fast food. Lionel Richie manao spectacle ao amin'ny McDo, Jean-Jacques Goldman ao amin'ny Quick. Mampalahelo ihany raha izany no izy. Mafy ny fiainana tsy mifidy arapaka fa tsy poinina daholo fatifatina contrat izay hita ho ikoto hatrany. Efa grand complet amin'io mbola matahotra ny tsy ahazolona dia ampina artista hafa ankavanana sy ankaviny hazo fijaliana. Mbola manao DJ telo, mbola misy guest. Ah là là, les temps sont durs ho ikoto hatrany raha nitsikera ny affichage izay nataony Big MJ amin'ny alipandizana izay ho ataon'izy ireo ao amin'ny fast food Atsoatsya izany hoe amin'ny telo ny volana May ho avy izao. Manoloana izay dia nanao commentaire i Big MJ tamin'ny publication izay nataony koto izay. Ela tsy vopa angamba ny lerangahy be tsy salama saina ty de mitady kely ndray za dratsy mihitsy ianao tika tsy de nisy réaction angamba de mody miresaka Big MJ ndray sady ni débloquena mihitsy ndray. Fast food salangeza ao Ankatsode izay mahazaka 1500 personnes be izao ary mpianatra no mikarakara an'io maika hiteny fotsiny ianao ndao sasao ny vilia de reso ny killa amin'ny hotely ao fa aza mandany andro amin'ny Facebook so de vorokeo. Manoloana izay dia namaly ihany koa ikoto nilaza izy tamin'izany fa manompa ihany no azony ala tao fa tsisy zavatra areseny lahy ahy amin'ny fiainana na lafininina na lafininina na totondry na fianarana fahalalana sport culturel général connaissance fitondrantena moralité mozika ialahy ampaladiako. Tsisy zava-pantatria lahy amin'ny mozika sady tsy feo tsy fitendrena tsy composition tsy parole. Alefasy foana ny opa fa zay mba hainao sisa no azony laha tao. Isantan'izay dia mbola nitoizany koty ihany ny fiantsina izay ataony tamin'ny Big MJ. Nilaza ihany koa izy taorian'izay fa ny an'ny Big MJ ane raha spectacle
sy hira no kianina dia misafoaka ompavararaka no ataony ianao hoe tsisy zavatra hainy sy azony atao afa-tsy ny manompa zay kosa satria tsisy zavatra na ny iray mba haresen'le riahy amin'ny fiainana ho ikota hatrany fianarana fahaizana totondry fahalalana sport culturel connaissance générale fitondrantena moralité qualité de vie sy bogosté sy maro hafa tsisy e na mozika asan'io aza tsy aharesen'le rianahy tsisy zava-pantany amin'ny mozika tsy feo tsisy zavatra maneno mba hainy tendrena tsy composition tsy arrangement tsy parole TD niveau ny publication gasy dia malaza dia izay no maboaka azy io mihevitra izy fa rehefa anopa aho dia hijanona hanakiana ny fatifatiny zavatra ataony aho lasa io rabiga tsy ny opa mihitsy no hery ho anareo faninany tsisy resaka hoe samy manao zay reviny fa aza mifanakiny kianiko foana raha tsy manao attaque personnel aho dia azo atao foana ny manakina hoy atrany ny koto novaliny bika am'jy zay fa tsisy raha rahiny an'izay fanakianany koto zay vao miresaka momba azy dia opainy dia mbola novaliny koto ihany zay tsisy azo ny alahy foana ve io miresaka amin'olo debile koa moa de sarotra manompa ihany no azo ny alahy atao ahy tsy zava-pantatra lahy ny asako zay no lazaiko ato amin'ny FB no alainy lahantendrony olona tsy ampy solaitra ohatra ny elahy na hanazavako ny asako aza tsy ho azy ny elahy mbola ny ampy izay resaky zay ary mbola nytoya hoy koto hatrany bika am'jy no ampirisinareo hanao totondry amiko tsy pindy amin'ny tarankavy iny dia torana vafabe fotsiny pentsopensona fa bandy tsisy ilanazy organisé sel amin'ny daty handalovany any France misy sécurité any amin'ny spectacle mahabe vavazy eo ny ampindray izay fanakianana izay nataony koty izay vanta niveau nahita ny publication izay mirakitra ny fampiarahampeo any zanaky ny BGMJ sy zanaky Black Nadia tamin'ny faraparany herinandro iny maro mo ireo izay nitsikera sy nanao commentaire tamin'izany publication amin'ny fampiarahampeo ny zanaky BGMJ sy zanaky Black Nadia izany tsy vitsy amin'ireo olona no nilaza hoe aleo ampianaro amin'ny école izay mahatsara azy ny zaza rehefa hita fa tsy anazy ilay talenta mihira fa aza forsena be fahatany fotsiny hoy ireo olona raha naneho ny heviny mahakasika an'izay zaho aloha reto na omena vola firgony tsy vitako ny hihira 20 averina amin'ny toerana isan-karazany mandavataona tsisy saina mba miasa mihitsy dia sady mandihindihy no asanao isanandro vaky tsy mba mamaky teny tsy manoratra lasa adala raha izay intelligent itonya iray volana fotsiny manao izany mila olona manana atidoha tena tsy mahalala reraka zay vao afaka manao an'izany sady am'izay any ambanivohitra dezaka be fotaka sy ny sisa amin'izay hira tsy misy ilavako azy no hira mandeha eo tiako anao bebe aminao fotiny ihany tsy maintsy mandry aminao love be za illimité izay no hira ataony BGMJ isanandro eo misy artista raiky alahy zay no asan'izy io raha naneho heviny hatrany ikoto manoloana anireo artista nanao fampitahana ihany koa ikoto mahakasika ny zanany sy ny zanaky ny BGMJ nilaza mo ikoto tamin'izany any amin'ny zanako ndray ny vetavetaina sy opaina isanandro vaky zao tsarovo fa ny zanako aneka ingénieur sortant central Supélec Paris antanio olona fa tsy ho fantatria lahy velively ny prestige ny sekoly io consultant financière ao Boston Consulting Group International intelligence sportif no sady hendry fa ny zanaka lahy inona no azony lahy soratany eto to hoe zanaka milliardaire liry io lay zanako zanaka mpanasa vilia na inona ny opa ny ataony lahy zaho mbola tsy ary nanopa na inona tenen'ny lahy rehefa tsy mahay mozika lahy dia tsy mahay foana ary tsisy zavatra mba hainy lahy ho ikota hatrany manoloana izay dia nilaza BGMJ na hikapitira impire lahy na hipebi impire na ho faly na tsy ho faly fa tsy maintsy manompa foana aho i BGMJ rehefa tsy mety amiko ny ataony lahy na marana kotoany izany dia raha tena mandinika anareo mbola tsy nisy niady tamin'olona izany ikoto teto aza miezaka hankalaza fa hoe miady ikoto tsy ianina na ianina na ikoto hevitra foana no ampiadiny kianina amin'ny hira fitondrantena izay aseho vahoaka mpivavaka olo malaza politika sy ny sisa fa izay tsy mahatanty kianina ny hira na ny antokony no
manompa sy miantso ady amin'ny koto. Heverindry zareo fa ny attaque personnelle sy ny agression verbale hampitsahatra ahy tsy hitsikera azy ireo. Mialatsiny fa izay ny fisiny pejiny koto, ny fialamboly sy ny maro hafa. Betsaka koa ny lesona tsara sy torohevitra voizoketo, asa, fianarana sy ny fitondrantena raha namarana ny teniny koto. Izay sy zay raha tomboky lasy tomboky vavy no amaranako ity videontsika ity. Manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra eny naovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny videontsika ary manasitsika tanandroa hatrany abonné amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa sy tao matahotagasy. Tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa.